Tompo klasy tompo vavy miaraba mpanajanatsika ampijery ny TV Presse Madagasikara indray izay amin'izao fotoana izao. Toy ny mahazatra moa dia misy ny fanasana vahiny, indrindra moa fa efa mihamanakaiky ny fankalazantsika ny fetim-pirenena malagasy, ka izay indrindra no isafidianana n'Andriamatoa Ranjatohery Arilala, baitantara izy ary akademisiana. Miarabanao tompoko manaiky amin'ny fivahinana eto amin'ny TV Presse. Dia miarabanao ihany koa Mamtina ary miaraba ny mpanaraka izao fandarana izao. Raha tsy ahivitsika kely angamba dia somary mba azonao fitinana ho fantatry ny mpijery sy ny mpanaraka ny fandarana izany atao hoe ny andohan'ny fahaleovantena teto Madagasikara zeto. Lava dia lava raha ny tantara, kanefa ezahantsika fitinina ihany. Ny tiana ho marina avy hatrany eto am-piandohana dia ny hoe Madagasikara dia efa fanjakana nanana ny fiandrianany, nanana ny fahaleovantenany, ary fanjakana efa mitoavana izao tontolo izao talohany nahazana-tany azy. Zanatany frantsay Madagasikara nanomboka tamin'ny namoahana ny lalam-panjanahana tamin'ny 4 aogositra 1949 na ny 4 aogositra 1970. Ny talohan'io dia anisany nantsoina hoe protectorat frantsay, izay nisoniavina ny 2 oktobra tamin'ny 1975 na 2 oktobra 1970, izay tsy nanafoana ny fanjakan'ny Madagasikara fa mbola nametraka teo amin'ny toerany seza fiandriana ny mpanjaka Ranavalona fahatelo, saingy efa mpanjaka tsy nahatapatena intsony izy tamin'izany fotoana izany, angady tsy nahatapakahatra satria mbola nitataovan'ny résident général solon-tenan'ny Repoblika Frantsay teto ary nitombiasa ny gouverneur général Kaleny taty aoriana. Izay ilay fotoana nanombohan'ny fanjanahantany frantsay izay no manamarika fa talohan'izay dia fanjakana nanana na izy azy ny fiandrianam-pireneny sy ny fahaleovantenany Madagasikara. Ary manamarina an'izay dia ny fisian'ireo fifanarahana na fifanekena ny fanaovan'ny fanjakan'ny Madagasikara, izay moa anarana ny antsona ny fanjakana nisy teto nanomboka tamin'ny radama voalohany, ny marimarina kokoa teo amin'ny fahavitany ilay fifanekena radama voalohany sy ny fanjakana britanika tamin'ny 13 oktobra 1770 sy 1970. Lo veriko kely zay tsy tiako hisy totoina ilay anarana hoe fanjakana Madagasikara moa dia anarana ny antsona ny fanjakana nisy teto nanomboka teo amin'ny fisian'ny fifanekena teo amin'ny mpanjaka radama voalohany sy ny fanjakana britanika tamin'ny 13 oktobra 1770 sy 1970. Tamin'io fifanekena io no nanehoany ny fanjakana anglisy ny fankatoavany an-radama voalohany ho mpanjakan'ny Madagasikara. Taty aoriana tamin'ny taona 12 sy 1970 dia nisy ny fifanekena teo amin'ny fanjakana nentiny radama faharoa sy ny fanjakana frantsay, ary nankatoava ny fanjakana frantsay koa tamin'io taona io ny mahampanjaka ny Madagasikara an-radama faharoa. Aty aoriana ny taona 1970 na 17 sy 1970 dia ny fanjakana Amerikana tamin'ny alalan'ny fanekena ara-barotra teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana Amerikana no nankatondray izany fisian'ny fanjakana malagasy izany. Ary taona maromaro taty aoriana ny 320 sy 1970 ary 1923
dia ny fanjakana allemand sy ny fanjakana italiana no nankatoa tamin'ny alala ny fifanekena ny fanaovana ny fanjakana malagasy. Izany no midika fa fanjakana no toavy ny firenendehibe teto amin'izao tontolo zao tamin'izany fotoana zany ny fanjakana misy teto. Ka raha miteny isika ny amin'ny hoe ny fahaleovan-tena ny Madagasikara dia efa nisy zany talohan'ny fanjanahantany frantsay, na dia tsy mbola tanteraka aza zato isan-jato ny firaisampirenena teto amintsika, satria na de teo aza ilay nambara hoe fanjakana Madagasikara dia mbola nisy ireo fanjakana madinidinika tamin'ny faritra samihafa tahaka ny tany avaratra, ny ampahany kely tany andrefana ary ny ampahany tany atsimon'osy zay tsy mbola nankatoa ny io fanjakana nisy teto Madagasikara io. Aty amin'ny andro ny fanjanahantany frantsay vao tena tanteraka izay le hoe firaisampirenena izay. Ka eo amin'ny lalana ny zoran'ny Madagasikara indray ho amin'izay fiverena ny fahaleovan-tena izay dia fantatsika ny fisian'ny tolona tamin'ny vanim-potoana samihafa nataon'ny malagasy ny androtany amin'ny hetsiky ny Menalambo zany taoriana kely ny filavonalefina tamin'ny 3 septambra 520 io lay filavonalefina nataon'ny tafika ny mpanjakavavy tamin'izany fotoana zany ary nanokatra ny varavaran'ny fanjanahantany frantsay heritaona latsaka kely tatiorina. Ny hetsika ny Menalamba nitohy tamin'ny tolona nataon'ny Vivieso zany taty amin'ny 13 taty amin'ny taona 19 teo ihany koa ny tolona nataon'ny tany atsimon'osy ny Sadiava. Marina fa tolona tsy de tena hoe ny rindra loatra na ny an'ny Menalamba na ny an'ny Sadiava, kanefa ny endrika lehibe ao anatin'izany de ilay fanoherana ny fanjanahantany frantsay. Ary taty amin'ny taona nanomboka tany amin'ny taona 13 sy 700 ny fietsehan'ny Ralaimongo sy ireo lay mpiara-mitolona taminy zay nitaky ny fitovianjony malagasy amin'ny frantsay. Zany rehetrarehetra zany dia tonga teo amin'ny faratampony ny tolona nataon'ny malagasy ny tia tanindrazana taty amin'ny taona 1770 fantatsika loatra ny hetsika tamin'ny volana marsa tamin'io taona io ary naharitra teo amin'ny heritaona teo satria ty amin'ny volana jolay ny taona manaraka no farany izany tolona izany zay nahitana tena famoretana sy fampijaliana tsy hitano anao mihitsy nampiarina tamin'ny malagasy. Ary taorinany zany tolona mitampiedina izany zay nataon'ny malagasy dia niova fenitra ireo tia tanindrazana tamin'ny fotoan'androny ka naroso tamin'ny tolona politika tao anatin'ny ara-dalàna, zany hoe tao anatin'ny fanajana ny lalàna manan-kery tamin'izany fotoana zany, tolona ampilaminana ny ainga tamin'ny fifandraisan-dahatra ara-politika. Ary nisy vokany zany ndeha atao hoe dingana samihafa ny lalovana izany, marina fa nisy ny tsy vitovinkevitra teo amin'ny ankolafy politika samihafa, marihana mantsy fa taorina ny ady lehibe faharoa, zany hoe ny marimarina kokoa ny taona 1770 sy 700 rehefa nivoaka lay lalàna nysona tamin'izany fotoana zany hoe lalàna Lamine-Gueye dia somary nisy fisokafana kely teo amin'izany tany frantsay, nanjary nisy fahalalahana misimisy kokoa teo amin'izany tany frantsay ary noararotiny zany nahazona teto an-toerana nahazony ireo antoko politika samihafa nitsangana tahaka ny MDRM zany antoko ny tia tanindrazana nitaky ny famerenana ny fahaleovan-tena, ny antoko padesma zay nijoro tamin'ny foto-kevitra ny amin'ny hoe fiazonana ny fiarahana amin'ny Frantsa mandrakariva, ny antoko PDM tamin'ny fotoan'androny izay nanana foto-kevitra kosa ny amin'ny hoe fitakina ny famerenana ny fahaleovan-tena saingy mandeha miandalana araka ny satany napetraky ny firenena mikambana tamin'izany fotoana zany dinany San Francisco moa ny lazana azy. Reny fisiny reny antoko politika samihafa zay samy nanana ny foto-kevitra njoroany reny dia nanomana ny fiverenana ho amin'ny fahaleovan-tena. Raha anaovantsika dingan-dava ny tantara aty amin'ny taona 1750
enina am dimapolo sy sivinjato sy arivo dia nisy nantsona hoe lalàna lasitra na ny loi cadre zay dingana lehibe teo amin'ny fiverenana ho amin'ny fahaleovantena tsy ho an'ny Madagasikara ihany fa ho an'ny zanatany frantsay tamin'ny ankapobeny dia nanomana ny malagasy ho amin'ny fandraisana ndraikitra indray mivantana amin'ny fitondrana ny firenena satria tamin'io fampiarana n'io lalàna lasitra io dia efa nisy ireo antoko politika zay namoaka olona ho lasa tompona ndraikitra ambony eto amin'ny firenena rehefa ho tafaverina tokoa ny fahaleovantena tononona manokana amin'izany ny filotsirana zay nanangana ny antoko PSD tamin'ny taona enina amin'ny dimapolo sy sivinjato sy arivo ary izy no filoha lefitry ny nantsona tamin'izany fotoan'izany hoe conseil de gouvernement zay rafitra natsangana ho fampiarana io lalàna lasitra tamin'ny taona enina amin'ny dimapolo sy sivinjato sy arivo io ary nisy maromaro izy ireo tao anatiny zany conseil de gouvernement zany ny haut commissaire André Soukado moa zay solotena ny repoblika frantsay dia tontoerana no filohan'io conseil de gouvernement io tsy ranana Philibert araka ny voalazako teo no filoha lefitra ary nisy malagasy maro samihafa tao anatin'izy io nanana larana ministre mipitiamana tao aminy tamin'izany fotoan'izany misy toy nefa ny vazaha karazany efa fiomanana ao amin'ny fandraisana ny andraikitra feno indray amin'ny fitondrana ny firenena rehefa iverina ny fahaleovantena ary aty amin'ny taona arivo sivinjato dimapolo valo ambina valo amin'ny dimapolo sivinjato sy arivo nisy ny crise politika lehibe nisy fitraikany lalina tany frantsa tamin'izany fotoan'izany tafaverina teo amin'ny fitondrana indray ny général de Gaulle ary nandroso vahaolana raikitra vahaolana fototra ny amin'ny olana amin'ny zanatany satria tsy azontsika toloina koa fa naherovaika ny adiny Algérie tamin'izany fotoan'izany ary nampisarabazana ny frantsay ary zay no antony natonga ny général de Gaulle nandroso hevitra ny amin'ny hoe tsy maintsy vahana tanteraka amin'izay ty olana momba ny zanatany ity ary avy amin'izany no nahatonga n'le hevitra nampanao fitsapan-kevim-bahoaka tamin'ny zanatany ary anisan'izany miteto Madagasikara dia le fitsapan-kevim-bahoaka natao tamin'ny valo amby roapolo septembre valo amby dimapolo sy sivinjato sy arivo tamin'io moa dia ny fakakevitra ny malagasy ny natao dia ny hoe ekena ve ny idirana ao amin'ny fiombolambe frantsay na ny antsoina hoe communauté française tamin'izany fotoan'izany satria repoblika vaovao mihitsy nitsangana tany frantsa atao orinany faharavany ny repoblika fahaefatra nisy vokatry le crise tamin'ny volana me zany valo amby dimapolo sy sivinjato sy arivo ary androm-panjakana vaovao rafim-panjakana vaovao eo amin'ny fifandraisan'ny frantsa sy ny zanataniny lay antsoina hoe communauté française ka nakana hevitra ny teto Madagasikara tahaka ny zanatany frantsay hafa ny hoe eken'ny malagasy fe niditra ao anatin'io sa hijanona marimarina kosa tonga dia aleo tena avy hatrany tamin'ny taona valo amby dimapolo sy sivinjato sy arivo ny valo amby roapolo septembre no nanaovana fitsapan-kevim-bahoaka teto Madagasikara zay nakana ny hevitra ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe hiditra ao anatin'ny communauté française hiara-miasa hiaraka hatrany amin'ny frantsa sa aleo tena avy hatrany safidy zany no mipetraka tamin'ny malagasy tamin'izany tahaka ny zanatany frantsay hafa rehetra marihana mantsy fa taorina n'ilay crise politika naherovaika tany frantsa dia rava ny repoblika fahaefatra tany frantsa ary dia nanangana repoblika vaovao indray ry zareo frantsay dia ny repoblika fahadimy zany ka rafitra anankiray nofaritana tao anatiny zany lalampamindrena ny repoblika fahadimy zany tany frantsa ny fijoroany io lay antsoina hoe communauté française io zay rafitra vaovao everiny frantsay fa ifamatorana ifandraisan'ny frantsa sy ny zanataniny indray ka rehefa nandeha ny fampelezan-kevitra samihafa teto Madagasikara dia nisy ny fitsapan-kevim-bahoaka araka ny voalaza teo dia ny eny no nandresy ny eny zay midika hoe miditra ao anatin'ny communauté française i Madagasikara ary miaraka amin'ny frantsa ny tsy mono heviny dia ny hoe fahaleovantena miaraka amin'ny vava madio mangarangarana ary tsy miaraka amin'ny frantsa intsony tiako ihany manamarika fa tamin'ireo zanatany frantsay rehetra tatin'ny faritra Afrika
dia ny tao Guinée Conakry ihany no nandresen'ny tsia fa tamin'izanatany frantsay hafa rehetra dia nandresiny eny. Teto Madagasikara moa dia teto amin'ny faritany n'Antananarivo no nandresen'ny tsia. Teo eo amin'ny 5 alina teo no vato azony tsia tamin'izay fotoana izay raha milatsaka kely ny 2 alina ny vato azony eny. Fa tamin'ny ankapobeny teto Madagasikara dia tany amin'ny 7.7 isanjato no nandreseny eny teto Madagasikara. Arak'izany dia nanaiky ny idirana ao anatin'ny communauté française ny teto Madagasikara araka ny vokatra io fitsapahakevim-bahoaka io. Ary rehefa niditra tao anatiny zany communauté française zany i Madagasikara dia mbola tsy maintsy nofaritana indray no hoe inona le sata zay isy azy. Ary tsy zavatra mora tamin'ny frantsay akory ny risoana tamin'izany zavatra zany fa niteraka adevitra lalina dia lalina zany satria tsy voatsinjo ao anatin'ny lalam-pandrenana zany. Le lalam-pandrenana frantsay zany dia karazan-drazany hitsin-dalana nataony général de Gaulle ny amin'ny hoe famaritana ilay satan'ny reo zanatany frantsay teo roreo niditra tao anatin'ny communauté française. Ka rehefa natao ny fandaniana n'izany satany Madagasikara izany dia nisy fivoriana lehibe natao tao amin'ny efitrano amphithéâtre moa zany nilazana azy tamin'izany fotoana zany tao amin'ny lycée Andohalo na ny lycée Galeny tamin'izany fotoana zany ary mbola ao zany efitrano zany. Nivory tao ny reo lay antenimieram-paritany nanao fivoribe iombonana. Ary io dia araka ny fangatahan'ny filotsiranana tamin'izany fotoana zany ny hoe mba ampisy lanjany ary ananan'le fanapahan-kevitra lanja lehibe tokoa dia reo le antenimieram-paritany no niaraka nivory. Reto antenimieram-paritany reto dia ny antenimieram-paritany amin'ny ankapobeny dia rafitra najoro ihany koa ary olom-boafidim-bahoaka mivantana no mpikambana eo anivony. Zany hoe lay hanapaka no satany Madagasikara zany ao anatin'ny communauté française dia olom-boafidim-bahoaka manana lanja politika lehibe zany. Ny 14 oktobra 1790 no nanatanterahana izany fiaonana tao Andohalo izany tao amin'ny lycée Galeny tamin'izany fotoana zany. Nisan'ny zareo moa raha ny tena izy 900 teo fa ny isan'ny tonga dia 430 ary tamin'io andro ny 14 oktobra 1790 io dia fotoana lehibe tokoa le izy. Efa fantatra ihany moa ny foronan-tsaina tamin'izany fotoana zany satria efa nisy fanomanana politika be natao tamin'izay io famaritana ny satany Madagasikara. Raha somary idirantsika amin'ny Tsipiriny ny fandehan'le fotoana dia tahaka zao tamin'ny 6 maraina teo zany no niditra ny efitrano fivoriana ny filotsiranana narahandreo mpiara-miasa taminy sy india André Sokado zay au commissaire soltenan'ny Frantsa teto Madagasikara. Dia nisy moa ny kabary fanombohana sy ny sisa dia avy eo nanolotra ny mpitaritra raha hitarika ny fotoana ny filotsiranana tsy iza moa zany fa i Frédéric Zonia zay filohan'ny antenimieram-paritany tamin'ny fotoan'androny zany. Ary dia izy nizoky olona indrindra dia avy eo moa napetraka amin'ny toerany indray ny olona hitena hitarika ny raha zany dia i Norbert Zafy-Mahaova. Rehefa nandeha ny fifidianana adevitra samihafa sy ny ndeha atao hoe ny fanapahan-kevitra dia tapaka fa atao repoblika di Madagasikara, fanjakana mizaka tena ao anatin'ny repoblika fanjakana. Rehefa nandeha ny fifanankalozan-kevitra dia notapahana ny ahevitra ny hoe atao fanjakana mizaka tena ao anatin'ny communauté française i Madagasikara ary anana ny endrika repoblika. Zay no fanambarana ny vokatry ny latsabato natao tamin'ny fotoana io 800 no nankatohan'izay hevitra zay fa ny sisa kosa dia
tsy nilaza ny heviny. Ary tany amin'ny raiky ambin'ny folo latsaka folo amin'ny sandatranro tany no nanaovana ny fanambarana zany hoe fahaterahan'ny repoblika malagasy izany. Ary ny ampitso 10 oktobra no nanambarany au commissaire André Soukado fa tsy manan-keritsony ilay lalàna manao Madagasikara ho zanatany frantsay ilay tamin'ny 9 aogositra 1970. Ary dia mitoy ny fizorany Madagasikara ho amin'ny lalan'ny fiverenany fahaleovantena angana dia angana ny fandroson-draharaha tamin'ilay fotoana izay, satria natsangana ny gouvernementa, mbola hitsiranana ihany no filohany, ary dia nirisona ny fanomanana ny lalam-pandrorenana ho an'ny repoblika malagasy, dia nankatoavina izy io taty amin'ny faran'ny volana avrily 7 sy 700 ary na ray me 7 no ny fidiana ho filohan'ny repoblika tsiranana Philibert, mbola fifidianan'ny fidy vaventy moa tamin'izany fotoana zany na ny olobe fa tsy mbola fifidianana mivantana akory. Ary rehefa tafatsangana rehefa voafidy ny filohan'ny repoblika dia nisy indray ny fanavozana ny gouvernementa, dia asa lehibe nataon'ny gouvernementa ny hifampidinika amin'izay amin'ny Frantsa ny amin'ny hamerenana ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara. Ny volana febroary, ny fiandohan'ny volana febroary ny taona 90 sy 700 no nandeha ny Frantsa tsiranana Philibert sy ny délégation nitariany rehefa nahazo fahefana feno mandritra ny herintaona eo avy amin'ny rafitra mpanao lalàna teto Madagasikara ifampidinika amin'ny Frantsa ny amin'ny famerenana ny fahaleovantena. Ary taty amin'ny avrily tamin'ny taona 1970 dia tanteraka izany. Tiako marihana kely eto dia ny hoe tamin'izany fotoana zany dia tsy nampiasaina le teny hoe fahaleovantena, fa ny teny nampiasaina dia ny hoe ataoko amin'ilay teny nampiasana azy mihitsy dia hoe transfert de compétence, izany hoe famondrana izany hoe famondrana fahefampitantanana amin'ny malagasy. Misy dikany lehibe zany eo amin'ny lafin'ny politika sy eo amin'ny lafin'ny lalàna, mampiseho ny hoe tsy tena resy lahatra ary tsy tena nanana fahavonona na hamerina ny fahaleovantena amin'ny malagasy anery zareo frantsay, fa mbola nitady hevitra miodikodina ihany, ary zany dia hita amin'ny fihetsiny hatrany aloha ary mandraka ankehitriny. Fa taty amin'ny 9 jiona 1970 rehefa vita daholo ny fombafomban-draharaha-mpanjakana tamin'ny fankatoavana ny rijateny samihafa tao anatin'izany dia kabary politika, mariako tsara, kabary politika, misy dikany be zay hoe kabary politika izay natao teo kianjan'ny Mahamasina tamin'io 9 jiona 1970 tamin'ny sandatrandro no hoe fanjakana mahaleo tena indray i Madagasikara. Kabary lehibe anankiroa no natao teo fa mitovy ny votoatiny, dia ny kabary nataon'ny filotsiranana tamin'ny teny malagasy manambaran'izay fiverenany fahaleovantena izay, ary kabary tamin'ny teny frantsay nataon'ny Jean Foyer izay ministra frantsay misahana ny fiara-miasa solon-tena ny repoblika frantsay, nanao ny fanambarana mitovy votoaty amin'ilay tamin'ny teny malagasy fa tamin'ny teny frantsay fotsiny no nanaovany azy. Zay ny fotoana lehibe tamin'io 9 jiona 1970 ary ny zavatra faharoa lehibe teo dia ny fanolorana faneva ny tafika malagasy républicaine. Maria koa zay tafika malagasy républicaine satria ny tafika dia efa nisy teto Madagasikara talohan'ny fanjanahantany frantsay, ary radama voalohany no nanangana an'izany atao hoe tafika manana ny endrika na ny fenitry ny heverina hoe tafika matianina izany. Raha tondray mikapoka tahaka ny ahoana zany no famaritana le hoe fahaleovantena? Ny atao hoe fahaleovantena dia satan'ny olona na ny firenena iray izay manana zo sy fahafahana feno hanapatena
amin'izay fomba hitondrany tena na ny fireneny ka tsy hiandrasany ny safidin'ny hafa na fanapaha-kevitry ny hafa. Tsy misy endrim-panjanahana hafa intsony ve zany raha ny fahitana zao zava-misy ankehitriny zao raha izay fahaleovan-teny zay nambarana, satria ianao miteny hoe mbola eo ananany eo ihany le frantsay. Mariako fa raha ny fifandraisantsika amin'ny Frantsa dia tsara ny mampahatsiahy fa politika frantsay efa hatrany amin'ny andron'ny Louis fa 14 no politika frantsay mbola tanterahana mandraka ankehitriny, fa misy hoany endrika fotsiny fa ny fototra dia raha ihany tamin'ny taona 1920 na 1920 no nanaovany Louis fa 14 fanambaranany amin'ny hoe fananany manokana i Madagasikara, ary fototry ny politika frantsay zay mandrak'izao, ary zay no mahatonga ny hoe tady lalana mandrakariva ny fanjakana frantsay anao zay hitazomana amin'ny fomba samihafa nefa eo an-tanany, ary anjarantsika malagasy ny mijery ny fomba hialana amin'izany vahohon'ny mpanjanatany izany, fa amin'ny endrika samihafa nisy ehon'izy io. Marina fa amin'izao vaninandro ny fanatontoloana izao dia tsy misy firenena afaka ilaza ho mahavita tena irery intsony, fa misy hatrany ny endrim-pifandraisana, endrim-pifanoanana, endrim-piarah-miasa zay tsy maintsy ifanaovana fa tsy afaka ifampiolon'olona, saingy izay kosa no indraindray na matetika mihitsy aza ararotony firenendehibe tsy Frantsa ihany fa ny firenena hafa ihany koa zay anaovana tsindry azo lena ny firenena madinika tahaka atsika, ary hitantsika fa tsy Frantsa fotsintsony nge zao no atrehintsika eto amin'ity zao tontolo zao ty fa eo ny sinoa, eo ny amerikanina, eo ny hafa, ka ireny firenendehibe reny rehefa tsy haitsika ny mifandray aminy dia mivadika ho endrika fanjanahana kolaka foana ny fifandraisana aminy noho isika firenena sahirana. Aiza ho aiza zany ny fiandrianam-pirenena malagasy amin'izao fotoana zao tena mizotra mankany amin'izay hoe fahaleovan-teny zay ve? Fanontaniana sarotra valiany zay fanontanianao zay, fa raha maolo-pirenena tsotra ny zavatra hitany masoko dia ny hoe tahaka ny mitady ho resy tosika eto amin'ny tanitsika isika malagasy. Hitantsika ny fiainana andavanandro ny olona iry misy vahiny mibodo amin'ny tany tao mahazo rary ny mandrakariva ireny, etsy misy tahaka izany ihany koa, ary tsy vitsy amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy ny vahoaka malagasy zay manajary ny tany amin'ny fomba samihafa zany no matsiaro tena to tahaka ny voahilikilika na tahaka ny tsy manam-piaro, fa tao tahaka ny vaventy indrindrindrindra ny vahiny no mahazo vahana. Tena marim-pototra eo anatrehan'ny tany sy ny fanjakana amin'ny lalàna manan-kery ve ny fahazoan'izy ireny an'izany rariny eo amin'ny fananana ny tany zany, sa misy zavatra hafa ao ambadika izany. Everina fa zavatra tsy trangany amin'ireo firenendehibe tahaka ny Chine, tahaka ny États-Unis na tahaka ny Frantsa ny toe-javatra tahaka an'izany, satria manana ny politika hitondrany ny vahoaka na reny firenena ireny, ary tsy maintsy ho ny vahoaka ao aminy no mahazo tombony amin'izany rehetrarehetra zany. Fa eto amintsika tsy de hitako taratra loatra izay zavatra zay hanika mahatonga savorovory eo amin'ny fiarahamonina araky ny ahitantsika azy. Zay ny fomba fijeriko fa ny hoe manana ny fiandrianany tokoa ve ny fanjakana malagasy amin'ny endrika ivelany aloha, dia manansika eo ny hira-pirenena, eo ny sainam-pirenena, eo ny fananantsika n'ireo androm-panjakana samihafa, taratra na fanjakana manana ny fiandrianana ny Madagasikara ny fisindreny ary ankatoavan'izao tontolo zao, fa eo amin'ny fomba iainantsika n'izay fiandrianam-pirenena izay, eo amin'ny fomba ampiarantsika amin'ny fitonanany tany sy ny fanjakana izay fiandrianam-pirenentsika izay tena mandeha any amin'ny tompontsony ny vahoaka malagasy tokoa hoe zay, sa atsirovany tena ho karazan-drazan'ny kamboty tsy satra. Tena mandeha any amin'ny tompontsony lay vahoaka valala tsy mandady arina tokoa hoe zay, sa mahatonga azy mahatsiaro tena ho kamboty velondray aman-dreny ihany.
marana antsika ny fiarahana tokoko toetsaina tahaka ny ahoana no entina etrehana ny enina amby roapolo jona ankalazantsika zay fetim-pirenena zay. raha miteny ianao hoe toetsaina tahaka ny ahoana no etrehana ny fankalazantsika ny fetim-pirenena na ny fety ny fiverena ny fahaleovantena dia ny hoe tokony ho toetsaina mahatsiaro ho firenena mijoro. Marina fa eo ilay mety hoeverina hoe tsy mbola fahalavira zany fananantsika ny tena fahaleovantena tanteraka zany noho ny mbola fisin'ireo ilay tsindry aloka etseroka nefa na izany na tsy zany dia azontsika atao ny mirereny amin'ny hoe efa mba firenena afaka mijoro ho firenena manana nyzany fahaleovantena izany manana izany fahaleovantena izany isika ary zay toetsaina faly izay zay ny zava-dehibe ary indrindra ihany koa ilay fahatsiarovana fiombonana amin'ny malagasy monina eto Madagasikara sy ireo malagasy any ivelan'osy zay le toetsay-piombonana zay zava-dehibe ary farany dia le hoe fanehoana fa ananantsika ny fitiavan-tanindrazana izay fitiavan-tanindrazana zay no everina fa tokony ariary ary tsy mandritra n'izao ankalazana ny fetim-pirenen'izao ihany fa zay fitiavan-tanindrazana zay mihitsy eny no fototra azo atsika miroso amin'ny fampandrosoana ny firenena ity ary indrindra miaro azy tsy ho lasa rimbiny ny firenendehibe ny mampandroso ny firenena ny velany ihany nge dia noho ny fananany mponina ao aminy ny vahoaka ao aminy izay ilay fitiavan-tanindrazana zay ka mahasaro-piaro azy ary zay fitiavan-tanindrazana zay na noloran'ireo ray aman-drenitsika ny ainy tolona natao amin'ny famerenana ny fahaleovantena natao fahatsiarovana an'izany koa izao fetim-pirenena izao fa tsy tongatonga ho azy nge zany na dia mety hoe misy ny tsy vahalavira azy tsy tongatonga ho azy zany fa nisy ny ainana foy nisy ny sorona zavatra maro sy olona maro tao anatin'izany ary everina fa ny fifaliantsika kehitriny amin'ny fananana ny endriky ny fahaleovantena dia midika fa tsy verimaina akory ny raha latsaky reny ray aman-drenitsika ireny. Izay any koa no manakatona ny fiarahana isaorana be dehibe anao Andriamatoranjato Hery Arilala mpahitatara sady akademisiana nanaiky ho vahiny ny fandarana eto amin'izao TV Presse zao tompoko. Dia misaotra anareo koa misaotra ny mpanaraka ny fandarana misaotra tompoko. Izay any koa no entiko manakatona ny fiarahantsika metrahako ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma